Toizantsika ny vaovao anatin'izay fahatsiarovana ny 17 Mey izay ihany. Isa-taona moa dia matsiaro sy manatitra voninkazo entina ahatsiarovana ireo mahery fo lafo tamin'ny tolom-panafana tamin'ny 17 Mey 2007 Andriamatoa Alain Ramarsan sy nanateraka izay hetsika fanateram-boninkazo izay nefa ny tenany tamin'ity androany ity ary tsy nahazo fanasana avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa anatrika ny lanonana ho fahatsiarovana izany. Ny anjinjin'izay moa no ny ravaka amintsika eo amin'ny sariny mamy Rasamueli. Tsy nanatrika ny lanonana ofisialy nentina nahatsiarovana ny tolom-panafana tamin'ny 17 Mey 2007 Alain Ramarsan mpikambana eo anivon'ny CST sady isany nandray anjara tamin'ny tolom-pianatra tamin'izany fotoana. Isa-taona dia manatanteraka hetsika fanateram-boninkazo eo amin'ny tetsangam-bato mahery fon'ny firenena ity mpanao politika ity. Saingy tsy nanatanteraka izany izy androany. Ny kiany manokana moa ny fisian'ireo fefy amin'izany toera manan-tantara izany. Mampalahelo moa dia tsy afaka hoeny, nefa dia hoeny mihitsy ny tenako izao. Nefa tsy afaka hoeny satria ilay misy ohatran'ny fefy be io izao izy. Ary ohatran'ny mahavariana fa ohatran'ny hoe tady amafa-tantara. Ary izay nefa ny tena mahavotsika malagasy efa mafana tantara pirenena izay. Ka izaho moa mbola miteny foana fa fahatsiarovana ny tantarany tena ny ahafahana manarina no avy ary mahatoky aho fa tsy maintsy ho amboarina io ary apetraka amin'ny fomba ofisialy mba misy ny anarany tsirairay avy izay lavo tamin'ny fahafahana eo amin'ny kianjo io fa tsy atao ohatran'izao ilay izy tsy hoe sanatria fanaovana lasa ohatran'ny hoe ala volo no amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Tokony ajaina ireo ray aman-dreny am-panahy ary ny fehi-kevitra nivoaka teny amin'ny CCIV dia tsy fanapahan-kevitry ny FFKM akory fa fanapahan-kevitra ireo mpizaika nandray anjara tamin'ny fivoriana hoy ny fanamariany. Ray aman-dreny am-panahy ary Madagasikara firenena ny finoana ka tokony mahatsapa fa misy fanajana manoloana n'izany rehetrarehetra izany. Ireo no farany avo indrindra amin'ny ara-moraly ary ara-fitezaina ara-panahy voaka malagasy. Tokony anana ambifo-pirenena sy fiandrianam-pirenena isika hoe Alain Ramarsan raha nanio hevitra manoloana ny fikasany SADC ampiony ireo kandida telo any Pretoria dia Didier Ratsiraka, Andry Rajoelina ary Laura Valomanana ny tenany. Noho ny tsy fisiany fitsipy-dalao mazava eto amin'ny firenena no mahatonga ireo firenena vahiny lasa mandidy sy manapaka eto amin'ny firenena ho iatrany ny faneho-kevitra ity mpanao politika ity.